baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana lehibe ho ahy ny mihoana aminareo indray amin'ity an'ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Ny namanareo Richard Andrianjatovo moa no manoloana anareo amin'ny alalan'ny onjam-peo. Koa mino fa holiana fatratra ianao amin'ity lohahevitra manaraka ity. Hojerentsika ny amin'ny hoe ny mariky ny bibidy. Inona tokoa moa zany ilay mariky ny bibidy? Nefa mialohan'izay dia tsara hatrany ny mba ametrahantsika ny fotoana fiaraha-mianatra ny soratra masina toy izao ho eo ampelantanan'Andriamanitra. Noho izany asaiko anao mba hiaraka hivavaka amiko. Vavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra fa afaka mihaona amin'ity namako ity indray aho. Mamela ny heloko anao satria mpanota tsy mendrika aho. Tsy manana marina aho, tsy Andriamanitra mila vaniny ianao, fa izay olombelona mihitsy ny tsy tanteraka. Ka noho izany, aza manaraka no ny adalanay, fa ny indra fonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no aoka ho atobaka ao aminay. Io ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina ty. Avelao ny fahadisoany, avelao ny helony. Meo anay ny fananao masina mba ampitoetra ny teny izay ianaranay indray eto amin'ity androany ity. Ary ny lesona izay hotsoahana eto dia mba ho ampiarinay ho amin'ny fiainanay eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny mariky ny bibidy. Inona tokoa moa io mariky ny bibidy io? Tena nety mihitsy ny nandiniantsika ny aloha ny hoe ny dikan'ny teny na ny anarana hoe bibidy. Ary iza izany? Izay no nodiniantsika tany aloha. Avy eo sika vao mijery hoe inona ilay marika hamantarana an'ilay bibidy na ilay fahefana na fanjakana. Tiako ihany ny mamerina eto fa tsy marikoriko ny hoe bibidy ka eritreritra zavatra ratsy mampandoa ianao, fa miresaka fanapana na fanjakana anankiray izany bibidy izany. Midika ho famboniana sy voninahitra izy io raha amin'ny teny anankiray no ilazantsika azy. Azadimo fa ireo biby karazany efatra no tantaraina tao amin'ny lesona farany teo ireo dia fanjakana nanapaka manerana izao tontolo izao mihitsy, fa tsy tao amin'ny faritra anankiray nisy azy ihany na firenena vitsomonja. Sary olona lehibe moa no anehoan'i Daniela 2:1-3 ka hatramin'ny 7:30. Daniela 2:1-3 ka hatramin'ny 7:30. Io toko sy andinina io dia mampiseho an'ireo fanjakana ireo tamin'ny alalan'ny sary olona lehibe. Raha ohatra kosa biby no nanehoany azy tao amin'ny toko 7:4 ka hatramin'ny 9. Daniela 2:7-4 ka hatramin'ny 9. Tsara ho marihana fa zao, mitovy ihany ireo nofy sy fahitana anankiroa ireo. Ny anankiray sary olona lehibe mampatahotra mihitsy naseho an'i Nebokadnezara, ary ny anankiray dia biby. Nanerana ny tany ny eran'izany fanjakana Babiloniana zany tamin'ny androny. Zay moa ny voalazan'i Daniela 2:4
ny 7:30 sy 7:30. Daniel toko 2 ny 7:30 sy 7:30. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ry mpanjako, izay mpanjaka mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina n'aiza itoerany dia nomeny ho eo an-tananao ary natao no mpanjakan'izy rehetra ianao, dia ianao izany loha volamena izany. Zay mivoalazan'io toko sy andinina io. Dia nisy nandimby azy avy teo, tsy nitovy tanjaka taminy io firenena na fanjakana nandimby azy io. Avy eo moa ny Medianina sy ny Persianina, Medo-Persa, ny fanjakana nandimby. Dia taorian'izay ny Grika notarian'ny Alexander Lehibe. Manarak'izay ny fanjakana Romanina izay nizarazara ho fanjakana Europeanina tandrefana ankehitriny. Ireo rehetra ireo dia nanam-pahefana naneran-tany avokoa. Izay ny voalazan'i Daniel toko 2 ny 7:30. Daniel toko 2 ny 7:30 manao hoe: amin'ny anaran'i Jesosy, ary manaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny anao, ary isy fanjakana 7 koa izay varahina sady hanam-pahefana amin'ny tany rehetra. Mario le hoe hanam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ireo fanjakana ireo zany dia tsy tany amin'ny nisy azy ihany no nanjaka, fa nanapaka hatraty amin'ny tanytsika misy antsika amin'izao fotoana izao ty. N'aiza misy anao dia nanjaka eo amin'ny toerana nisy anao izy, na dia tany amin'ny toeran-kafa aza. Lazaintsika teo fa nizara 10 ho firenena 10, fanjakana 10 ilay fanjakana Romanina, dia lasa Europeanina tandrefana ankehitriny izy. Rehefa nizara 10 izy dia ny magaga, vy sy tanimanga no ny hafarany, ka tsy mety nitambatra mihitsy izy. Antonio vakiana ny Daniel toko 2 ny 1:30. Daniel toko 2 ny 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsan-tongotra, fa ny tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga, ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa hisy herim-by ao aminy satria nahita vy miharo tanimanga mbola fotaka ianao. Arao ny tantara, fa tsy mety raisaina mihitsy ireo na dia miraisaina fotoana fohy kely monja aza. Ary misy ny firenena matanjaka toy ny vy, misy kosa ireo firenena mahantra sy andalam-pandrosoana asehon'ny tanimanga. Raha ho vakinao ny Daniel toko 2 ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Daniel toko 2 ny 1:30 hatramin'ny 7:30 dia manamafy an'izany vao avy nytenenina zany. Ny Baiboly dia milaza fa ny biby na ny fanjakana sasany dia mbola eo ihany. Zany hoe efa tsy malaza intsony. Eo ane zany Grika zany, eo zany Roma zany zao amin'izao fotoana izao, dia mbola eo anefa tsy afaka ifehy intsony an'izao tontolo izao toy ny nataony teo aloha. Satria hoy ny Daniel toko 7 ny 12 manao hoe ny amin'ny biby sasany dia nesorina tamin'ny fanapahany, nefa no alavaina ihany ny andro iainany mahandra-palany ny andro sy ny fotoana. Ny zava-misy moa taorian'ireo fanjakana Europeanina ny zarazara ho 10 ireo no nipoeran'ny Vatican.
araka ny voalazan'ny faminaniana voalazan'ny Daniela ao amin'ny Daniela 7 ny 9 sy ny 9:4. Daniela 7 ny 9 sy 4:20 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny 9 aloha nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipoitra teo aminy ary novohana teo anoloan'io ny tandroka 3 tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopampana izy. Ny 9:4 dia miteny toy izao hoe ary ny tandroka 10 dia mpanjaka 10 izay hitsangana avy amin'izany fanjakana zany ary isy iray koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary handresy mpanjaka 3. Ilay hovoana eo zany dia karazana fanonganana na fandresena rehefa nitsangana tokoa ny firenena kely anankiray izay 770 hektara monja no velarany dia ny zavatra misy tamin'izay fotoan'izay no reseny ny fanjakana anankitelo satria nanelingelina azy loatra. Dia mifanoitra amin'izay akelin'izay no voalaza fa iankoka aminy izao tontolo izao hoy ny Apokalipsy 7:12 ny 9 azontsika vakina zany ka andray le mariky ny fiandrianany ny mponina ambony tany satria tohanany dragona na ny devoly izy. Andao nge vakintsika mihitsy ny Apokalipsy 7:12 ny 9 sy ny 9:2. Ny Apokalipsy 7:12 ny 9 aloha ny vakintsika ary hiankoka eo anoloany ny olona rehetra ambony tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Ary ny eo amin'ny 9 dia toy izao ny voalazany hoe ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Bibidia anankiroa miampy ny sariny no ambaran'io Apokalipsy 7:12 ary ireo mpandinika amin'ny Baiboly anisan'izany ingahy Lutera dia manondro fa ny fahefana papaly no bibidia voalohany ambaran'ny Apokalipsy 7:12 ny 9:1-10 dia ilay bibidia nivoaka avy ao amin'ny ranomasina zany. Ny Baiboly moa dia manambara fa hiaraka hiasa amin'ilay bibidia faharoa dia ny fanjakana Amerikanina sy ny sarin'ny bibidia io bibidia voalohany io. Vakio aneny ambaran'ny Apokalipsy 7:12 ny 9:1 ka hatramin'ny 7:7. Apokalipsy 7:12 ny 9:1 ka hatramin'ny 7:7 amin'ny fametana io marika io. Rano sabatan'i Jehova araka ny lesona teo aloha fiara-mianatra ny soratra masina izay nataontsika no voalaza fa fanomboka sen'Andriamanitra apetany eo amin'ny andron'olon'Andriamanitra araka ny Apokalipsy 7 ny 9 mba hiarovana ny olon'Andriamanitra mandritra ny loza fito farany izay tany sain'ny Apokalipsy 7 meloa ny dirana ny lanitra dia ny ifanohitra amin'izay no mariky ny bibidia na ny famantarana ilay fanjakana. Tsy miasa mivantana i Satana fa mampiasa kosa fitaovana hamitehana ny fiangonan'Andriamanitra izy. Ho lava ty resaka ty fa aleo aloha faranantsika ny amin'ny androany fa mametraka ny veloma mandrapitafa aminao indray ny namanao Richard Indrenjatovo ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Mbola tohizantsika ny resaka mahakasika an'ity bibidia sy ny mariky ny bibidia ity. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Indrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?